Mikasany ametraka ny fifidianana araky ny lalam-panorenana ireo mpizaika miaradia amin'ny profesora Zafy Albert. Noho ny tsy fananan'ireo lehibe ny faritra ny ordre de mission no tsy nandehana ny tany Chine. Ifampizaratra kefa amin'ireo mpitsabo malagasy ireo mpitsabo avy any Inde ary farany efa vonona ny federasionna malagasy amin'ny baolina lavalava eo amin'ny sokajy A amin'ny kanina 13 eto amintsika. Ankafaliana trano tompolasy tompovavy no iarabananao manaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ity ariva ity. Entintsika anomboana fampahalalam-baovao avy hatrany ary ny lafy ny politika. Mpanao politika sy olom-pirenena maro samihafa no mizaika eny andrefanambojana mandritra ny roa andro samy resy lahatra izy ireo fa ilaina ny ametrahana lalam-panorenana matotra miaraka amin'ny fampihavanana fanalizina nataony Fabrice Tatatsiresy. Tsy amin'ny anarana toko na anarana vondron'olona nanaovan'ity zaika be ity fa tamin'ny anaran'ireo malagasy mahatsapa tena fa ilaina ny fifidianana araka ny lalam-panorenana. Izany raha teo ny loha hevitra voizina mandritra ny roa andro anaovana ny fivoriana. Rehefa nitambatambatra ireo olona ireo rehefa ny famorovory efa fotoana maharitra dia nanantona ny président professeur Zafy Albert amin'ny maray aman-dreny ny fampihavanam-pirenena azy maray aman-dreny malagasy mitondra ny hevitra dia rehefa nahazo ny fankatoavana taminy dia nyroso nijery ny partenaire dia izay malala-tagnana rehetrarehetra ary mahasapa ihany koa ny aditry andraikitra amin'ny mahazava-dehibe ny firotroana amin'izany fifidianana lalam-panorenana zany dia izay no natonga n'izao séminaire natao sika androan'izao. Araka ny fanazavan'ny profesora Zafy Albert teo ampanokafana dia tokony hisy fitsapakevim-bahoaka androvana lalam-panorenana vao miditra amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana isam-baratongana. Izay ny fepetra azo antoka ametrahana ny fiandrianam-pirenena ho ihany izy. Ina tadiavin'ny vahoaka mandeha ny vocabulaire maro ankehitriny. Ao ny manao hoe refondation de la nation, ao ny manao hoe refondation de la république. Angamba io le magnaraka io ngamba no mety ho tsotsotra koa satria fa ny nation masaky ny définir azy misy mesatsy satria. Ny république valiny reny fifangatana rehetra reny, fiona rehetra reny dia hoe maro misy dia hoe république ho an'ny rehetra andresan'ny rehetra anjara. Tetsy andanin'izay dia nanantitra ity filoha teo aloha ity fa ny vahoaka ny tompo-pahefana ka rariny loatra raha anontaniana ny heviny. Manoloana ny trangan-javatra n'izy malasa teo dia ny fandrarana ireo lehibe ny faritra dia ny faritra Analanjorofo, Vatovavy Fitovinany, Atsimo-Atsinanana ary Anosy Ondrana ho an'ny Chine anatanteraka fivoriana ny 5 hatramin'ny 14 Jolay. Fivoriana moa izay iarahan'izy ireo amin'ny orinasa Mainland Mainine dia nitondra fanazavana makasika izany izy ireo androany tetsy amin'ny Solim Hotel Anosy mitatra ny fanambarana iny Andorandrenarsoa ao anatin'ity fanadidinina ity. Ny taona 2024 no niforona ny komite ad hoc araka ny fanapahan-kevitra aotraotra ray tsipika 2024 izay natao mpanara-maso ny orinasa mpitrandraka Mainland Mainine ka ao anatin'izany ireo lehiben'ireo faritra voakasika. Araka ny efa fanao isan-taona dia manatanteraka fitsidiana ny Chine izy ireo mba hamelabelaran'ny orinasa Mainland ny zava-bitany sy hitondrana ireo fandaharana asa fampandrosoana isam-paritra. Mbola miato anefa izany fandehanana izany amin'ity taona ity. Ny chef de région tompoko dia manana kasikety anankiroa. En même temps zany izy sady lehibe ny service déconcentré no lehibe les structures décentralisées. Ka dans le cadre ny resaka décentralisation zany dia mitady ny fampandrosoana, mitady ny zavatra rasa amin'izay lafiny zay. Dia tsy voandroany zahay tompoko no mandeha effectuer voyage à l'extérieur salamzany. Mampiasa passeport tsotra zany zahay satria amin'ny maha les structures décentralisées zany no ampiasaigna amin'izay fotoana zay dia tsy mbola nisy hoe resaka hoe fagnanaovana ordre de mission satria zay moa zany no nolazaigny hoe tsy fanagnanay ordre de mission no natonga hoe zay débarquegny avy tagnatin'le avion. Anao fangatahana izany ordre de mission izany izy ireo araka izany mba ahafahany mamonjy fivoriana io mba hoentina mampandroso ny faritra iadidiny avy.
Mahakasika ny famahana ny krizy misy eto amin'ny firenena kosa indray, nisy taratasy nalefa ny filohan'ny Tanzania sady mpitarika ny toroikan'ny SADC Andriamatoa Jakaya Kiloete ny daty ny 7 Jona lasa teo. Ao anatin'izany taratasy izany moa no nanambarany fa manohana tanteraka ny fionana atapy ny karakarain'ny FFKM ny SADC amin'ny fitadiavana lalana ivoahana amin'ny krizy amin'ny ankapobeny ary dia ny mahakasika ny anjaran'ny SADC amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny sedra andalovan'ny firenena no votoatiny ity taratasy ity. Anisan'izany vahaolana izany moa raha ny tao anatin'izany taratasy izany hatrany dia ny tokony antoan'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny fiverenana Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka ahafahany miaina ankalalahana sy tony ireo olom-pirenena rehetra manao izany izay hafa noho ity filoha tanzaniana ity hatrany ny FFKM manoloana ny fitondran'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny miaramila izay toa hita fa mianjany aminy amin'izao fotoana izao. Lafy ny ara-pahasalamana kosa indray, fifampizarana traikefa sy fifampivoarana ny setry ny fitsaboana, indrindra fa ny famindrana tova izay no antony atongavan'ireo mpitsabo indianina eto antoerana amin'izao fotoana izao fanadidina etiny Nalso Sombiniaina. No marina tamin'ny fitaliana maimaimpona ny aretin'ny voho, ny aretin'ny omamiadana izay miteraka izany ary ny aretin'ny fo ny fahatongavan'ireo mpitsabo avy any amin'ny Apollo Hospital izany Inde izay nanomboka androany tetsy amin'ny hôpitaly Soavinandriana. Famindrana tova moa no isan'ny lesoka goavana eo amin'ny sehatra ny fitsaboana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka saika niompana tamin'ny fifanakalozana traikefa ny fametrahana vina maharitra eo amin'ny fiara-miasa amin'izay sehatra ny famindrana tova izay ny fiara-miasa eo amin'ny mpitsabo indiana sy malagasy. Ity fiara-miasa ity moa zany araka ny fantatrareo dia ny médecine dia mianatra mandrapahafaty ny dokotera fa rehefa tsy zay dia very ka isika ny tena olana eto amintsika zany amin'izao fotoana izao dia ny momba ny resaka greffe satria ny lalana eto amintsika mbola tsy mamelantsika anao eto zany akory tsy midika hoe tsy afaka anao tsika anao rinany dia zay zao anisan'ny antony anankiray ny fisokafana amin'izareo indiana zay anisany efa malaza eran-tany ary manao momban'io greffe io ka rehefa tsy izay ihany moa no ataontsika hoe fitsaboana fa betsaka ny fitsaboana dia le fiara-miasa zany no atao. Fokasika izany fiara-miasa izany ihany koa ny fitelian'ireo aretina azo avy amin'ny omamiadana. Maro ireo marary no tonga mitily izany eto amin'ny hôpitaly Soavinandriana saingy mbola misy ny olana goavana tsy ahafahana mitsabo izany eto Madagasikara hatramin'ny farany. Aty Madagasikara aloha zany ny fitsaboana tsy dia tena zakan'ny olona satria lafo dia akoatr'izay leso karangeza-be tsy fisiany radioterapia eto Madagasikara izay tena manana toerana goavana eo amin'ny fandraisana tanana marary ny omamiadana. Radioterapia moa izay fitaovana afaka mitsabo avetrany ireo sela voakasika ny omamiadana ka tsy mikitika ireo sela salama. Ny chimioterapia kosa izay fanafody simika entina iadiana amin'ny aretina omamiadana. Mbola mitohatra amin'ny rahampitso moa ny fitiliana ireo aretin'ireo etsy amin'ny hôpitaly ny Ravangendrinaval sy Befelatanana ary ny clinique des sœurs Akatifotsy. Lafim-baovao hafa kosa indray, mety ho rahampitso na rafaka pitso ny fanombohan'ny volan'ny Ramadany. Mankalaza izany avy ao amin'ny Inisma ary miantso ireo mpino silamo rehetra hanatanteraka izany amin'ny antsakany sy andavany fanadihadiana entiny Nalso Sombiniaina. Anomboka izao ny volan'ny Ramadany. Betsaka ireo fivehezana tokony hatrehan'ireo mpino silamo sy ny fifadiana maro samihafa izay mila raina amin'ny antsakany sy andavany. Ny fifeheza no adidy lehibe voalohany tanterahana ao anatin'izany volana masina Ramadany zany raha araka ny tenin'ny mpaminany teo dia hoe mangata amin'Andriamanitra ianareo mba hatanteraka ny fifeheza antsakany sy andavany. Ny fifeheza zany dia fifadian-kanina na ny fifadiana ireo zavatra voafetra mandritra ny fotoana voafetra manomboka amin'ny mangeran-dratsy mandra-pilentika amin'ny masoandro mivady hanina mivady rano tsy afaka manao firaisana ranofo sy ireo zavatra maromaro hafa zay tsy maintsy fadiana ao anatin'izany fanatanterahana an'izany fifeheza zany. Voakasika ireo fifehezan'ireo kosa ireo ankizy mbola tsy feno taona, ireo marary, ireo mandeha lavitra, ireo be antitra tsy mahazaka ho an'ny intsony sy ny hafa tsy afaka manatanteraka ireo fivadiana maro isan-karazany. Isaky ny volan'ny Ramadany izao kosa dia maro ireo asa soa tanterahany avy eto amin'ny Inisma na ny Institut Islamique de Madagascar. Anisan'izany ny fizarana vary ho an'ireo manana fahasembanana, ny fikarakarana ireo voafonja, ny fanabeazana sy ny maro hafa.
Ny faran'androany kosa ny fizarana ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo raha nanomboka ny herinandro lasa teo ratsevina moa dia araky ny fangatan'ireo mpianatra ny amin'ny tokony andoavana ny vatsim-pianarana 3 volana farany izay mbola tsy voaloto ry ny natapera ny taon'ny fianarana 12 sy 13 sy 14 no anton'izao fizarana izao ankoatra ny tsy mahampy azy dia anisan'ny antony mahatonga korotana sy disadisa ary fitokonana foana matetika ity resaka vatsim-pianarana ity noho ny fahatarany indrindrandrindra ho an'ity taom-pianarana vaovao 13 sy 14 sy 14 ity dia tokony hodinihana lalina ny mahakasika ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra mba tsy hahatonga fikorotanana indray eo amin'ny lafiny fampianarana. Mandraindraikitra amin'ny lafiny fanabeazana ny mpianatra ny fitoeran'ny fandraisana mpianatra Pierre Rabemananjara commune Akadinandriana anisan'izany ireo mahazo tombony ireo i Jean-Claude mpiadina baccalauréat ary eo ampamerenana akapobeny izy amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay iarahana amin'ny Narindra Randrianomanana. Hiatrika ny fanadinana baccalauréat i Jean-Claude 17 taona ary mpiadina sokajy A2 ao amin'ny lycée Akadinandriana. Mipetraka eo anivony fitoerana fandraisana mpianatra Pierre Rabemananjara ary manaraka hatrany ny fipetratakeny tompon'andraikitra. Ankoatra ny fitoam-pivavahana isan-kerinandro sy ny fanadiovana ny efitra dia manamafy ny famerenana akapobe Jean-Claude. Arana ohatra chapitre ray dia ao anatin'ny adandro zany chapitre roa ny anarana. Rehefa ohatra hoe mivory zany ny ankizy zany dia manome sosokevitra dia vitana ny tompon'andraikitra dia zay vao manao an'izay zavatra zay. Fivondronana kely zay rehefa anina dia mamboly dia mikarakara ny zaridaina. Miisa 10 ireo mpianatra mony eo anivony fitoerana fandraisana mpianatra Pierre Rabemananjara. Mpianatra avy any fiasinana sy antany marina ny ankabeazan'izy ireo. Miezaka hatrany ireo tompon'andraikitra manabe ireo ankizy saingy misy hatrany ireo izay tsy manara-dalàna. Nisy kelikely vao nidiranay kelikely teto zany dia efa nisy ny ankizy madiditra ohatrohatr'izay dia fepetra raisinay tonga dia antsona ny ray aman-dreny raha tratra eo ampanaovana an'ilay ditra izy dia tonga dia miala. Petraketo ilay ankizy voalohany indrindra aloha dia tezainay izy amin'ny ara-panahy. Manisy zany izay culte isan-kerinandro ato dia eo ihany koa mifanaraha-maso anazy amin'ny fitondran-tenany rehetrarehetra zany misy fanabeazana raisinay moral sy ny rehetrarehetra alefanay daholo. Mitazona ny tanjony fitoerana fandraisana mpianatra Pierre Rabemananjara izay ireo tompon'andraikitra dia fanabeazana sy fanampiana entina ho an'ireo mpianatra avy lavitra. Mpanafatra fara avy any Antanety be Maromby miada manjaka faritra Anosy sy Ambohitsaray no matetika mpanjifa ny Pierre ponina eto Akadinandriana. Raha fokontany sivy amin'ny 12 misy any an-toerana dia tafiditra amin'ny fambolena voninkazo avokoa fanadihadiany Narindra Randrianomanana. Tamin'ny fetin'ny fahaleovantena lasa teo no nandeha ny tsenan'ny vary teto Akadinandriana raha nalafatra amin'ny 5 alina ka hatramin'ny 3 alina ireo mpivarotra. Mpamboly sy mpivarotra Pierre ary ny fambolena ny vary no nandalo fotoan-tsaritra. Raha tsara ny fambolena sy ny fanafarana ny fary ka faritra Anosy, Antanety be Maromby, miada manjaka, Ambohitsaray no be mpanafatra indrindra. Milain'ilay olona zany mandeha arakaraky ny alaina izy misy maka 3 sarety, misy maka 2 sarety, misy maka amin'ny camion. Zay no famoahana an'ilay fambolena. Lena no tamin'ity raha sahala amin'ny fary dia nety ihany. Tsara ny fambolena fa tamin'ny fambolena vary no tsy dia afaka azy ny toetrandro. Ireo voninkazo toy ny pika sy ny glaël no tena nahafantarana ny commune Akadinandriana. Efa nivoatra hatrany ny fambolem-boninkazo sy ny fikaran'izay vokatra izay eto an-drenivohitra. Ilay voninkazo moa dia io tena anina manokana Akadinandriana mihitsy ilay voninkazo. Ohatran'ny hoe glaël, pika, io tena mampalaza ny Akadinandriana. Vitsivitsy zay izay efa samy nahazo bisikileta indray. Bisikileta ny hitondrany azy dia amin'izao fotoana izao fa misy ndraiky io nahazo moto dia entina amin'ny moto ilay izy. Le milolo makany Antananarivo aloha fa dia ankavitsiana angamba tsisy rehetra tsy. Ny fambolena no mamelona amponiny eny Akadinandriana ary samy manaraka ny fivoarana trano ny tsirairay. Matetika isehoana lozam-pifamoivoizana ny lalan'ny digy iny satria nany amin'izany ny tranga io arivo io tokony tamin'ny Nora sy sasany tanoany. Moto iray no nifandona tamin'ny fiara Photon. Vokatra izany dia nisy fiara be mpitatitra ny varina tany tokotanin'olona satria niezaka niala ireo moto sy fiara Photon ireo. Tsy nisy ny ainana fo isangy nisy kosa ny naratra dia ny mpandeha tao amin'ity fiara fitateram-bahoaka ity sy ny mpitondra ilay moto.
Lafim-baovao hafa kosa indray tao anatin'ny taona vitsivitsy dia tsapa ho nahazo vahana teto amintsika ireny fomba fitafy antsoina hoe streetwear ireny. Misy ihany koa ireo efa mamorona sony manokana ho ao anatin'ity karazana fomba fitafy ity. Fanadidina miaraka amin'ny Fabrice Tatatsiresy. Nindramina tamin'ny fitafin'ireo tanora sy mpanakanto tany Andafindrika ny atao hoe streetwear, izany hoe i Amerika raha ny maromarina kokoa. Arak'izay anaran'izay dia fiakanjon'ireo tovolahy mpitorevaka teny amoron-dalana izy io. Natao hoe streetwear angamba dia tonga dia bamboko amin'ny teny tokana hoe fiakanjo an-dalambe. Zany hoe feo daholo zany ny mozika, resaka black music zany, rap, R&B, reggae, dancehall zay manodidina an'izay. Vokatr'ilay influence avy any ivelany izy dia vokatry ny influence amin'ny mozika street eto an-toerana koa. Dia arakarak'ilay mozika misy koa zany no ahatongavan'ny olona manjifa an'ilay izy zany. Dia mifandraika tsara, misy fandraika mihitsy ny streetwear sy ny mozika zany. Ankehitriny dia efa voasokajy ho lamaody io fomba fitafy io. Mahasarika tanora maro izy io, saingy mijanona ho aitraitra ihany ho an'ny sasany noho ny halafiny. Azo atao hoe prix normal ihany raha hoe amina streetwear made in Madagascar anazy zany satria tsy dia mifankaiza amin'ny vita avy any Asie sy ny avy any ivelany zany ilay izy avy any ivelany teny io ka avy any France sy European reo. Tsy manan-kivy ireo mpilatro eto amintsika irona amin'ny famoronana streetwear ihany anefa zany. Fanatanjahantena kosa no entintsika maranana ity fampalalam-baovao ity. Isika eto Madagasikara no handray ny kanina 13 izay ataony 10 hatramin'ny 14 Jolay ho avy izao. Ka ny alarobia izao ny fanandrina ny ekipa malagasy sy Zimbabwe. Ny andinindiny tanteriny namana Maritsony. Vonina ny Federasiona Malagasy ny baolina lavalava eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny anatanterahana ny kanina 2013 ao anatin'ny vondrona A ity. Etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina no anatanterahana izany. Manomboka ny 10 ka hatramin'ny 14 ny volana Jolay ho avy izao. Ampiasaina moa zany dia be elektrônika ary amidy meloa ny be ka izay mividy be ny meloa zany dia 10,000 ariary ny vidiny be. Rehefa nijery ny terrain ny zareo dia oloke zany matsa fa azo anaovana ny fifanana ny CAN 2013 amin'ity taona ity. Maro ihany aloha ny remarque sy ny zavatra nalany teo kanefa naizana zany dia azo namboarina daholo zany ny zavatra kianiny teo zany. Tonga eto Madagasikara avokoa ireo ekipa pirenena avy amin'ny Kenya, Ouganda ary Zimbabwe. Tamin'ny 12 ora sy 15 minitra no nigadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ny raisam-pirenena ny andron'ny asabotsy lasa teo ny ekipa avatsy Kenya ary tamin'ity andron'ny alatsinainy ity kosa tamin'ny 2 ora maraina sy 17 minitra no tonga tetsy ivato ihany koa ny ekipa ny Ouganda sy ny ekipa ny Zimbabwe izay fiaramanidina iray moa no niraisan'izy. Raha ny fandaram-potoana dia ny alarobia ho avy izao. Ouganda ikatroka amin'ny Kenya ary Zimbabwe kosa ifanehatra amin'ny kaizy makety Madagasikara. Tsy maintsy mandresy ny ekipa zimbabweana isika. Tsisy atahorana raha ohatra hoe ny fihaonana hatramin'izay niaraka tampoka aloha. Raha niaraka tampoka aloha tsisy atahorana. Raha ny hevitry ny mpilalao kosa indray dia efa vonona tanteraka ny kaizy makety Madagasikara amin'izao fotoana izao. Marina aloha efa mafy fanomarana fa lera sisa ny andrasana fa vonona daholo ny ekipa. Isika ampijery zany sisa no andrasana amin'io andron'ny alarobia 10 ny volana Jolay ho avy izao io eo amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Dia indray ary tompo klasy sy tompo vavy no entintsika maranana ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isaorana ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany dia isaorana ihany koa ny tana beauté 67 hectares nanao ny taovolo sy ny tarehy, ny code 9 kosa no nampiakanjo. Dia manome fotoana anao amin'ny rahampitsy tahaka izao indray ary veloma tompoko.